Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamaraba antsika ry havako tratrety alakamisy fa 8 ny volana janoary ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny jaona toko fahaenina, jaona toko fahaenina andiny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fa 120. Jaona toko fahaenina andiny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny 120 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa hariva ny andro dia nidina ho any amin'ny ranomasina ny mpianany ary niondrana antsampokely izy dia nitany ranomasina nakany Kapernaoma. Rehefa mahina ny andro tamin'izay nefa Jesosy tsy mbola tonga tany aminy. Any ranomasina nanonja fa mafy ny fifofofon'ny rivotra ary efa nivohy tokony ho 520 na 30 sy tadio izy dia nahita an'i Jesosy mitsangatsangana teny ambony ranomasina ka nanakaiky ny sampokely dia natahotra izy fa hoy Jesosy taminy, "Zaho ihany, aza matahotra." Dia tahandray azy eo an-tsampokely izy ary niaraka tamin'izay ny sampokely dia tonga tamin'ny tany izay nalehany. Ramasinao manomasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity tantara izay tao-piasantsika ity dia sady tantarain'i Matio no tantarain'i Marka. Saingy misy lafin-javatra tsy tena mampitovy azy. Io moa tsy hoe inona ny marina na inona ny diso, fa ilay teolojia ilay hafatra izay ampitain'ilay mpanoratra ny tena zava-dehibe. Ary dia mazava ho azy lavalava kokoa ilay tantara any amin'ny Matio, atsipirihany kokoa any amin'ny Matio sy Marka. Saingy mifitana kokoa izy atao amin'ny Jaona. Farantsika tsara ny toerany filazantsara araka ny Jaona. Fa ny filazantsara araka ny Jaona no voasoratra farany indrindra izay toy ny nanitsy, nanampy, nanatsara ny filazantsara sinoptika satria izy no voasoratra farany. Amin'ny izany hoe teo am-pelatanan'ny Jaona ireo filazantsara telo izay teo alohany, Matio, Marka, Lioka. Fa saingy farantsika tsara fa filazantsara araka ny Jaona dia manokana ny fomba filazany zavatra. Tsy ny tantara ny fahagagana nataon'i Jesosy ho amafahagagana azy Jaona, fa tantara fahagagana izy saingy ny fampianarana ny tena betsaka ao aminy, ny fanazavana ny tena betsaka ao aminy, fitomonja ny fahagagana ny tantarain'i Jaona momba an'i Jesosy. Fito misy hevi-dalina. Araka izany ity tantara eto am-pianatsantsika ity, Jesosy nitety ny ranomasina, matoa no tsongain'i Jaona tao anatin'ny maro dia misy hevim-panahy lalina dia lalina izay tiany Jaona ho takatritsika. Marina loatra fa raha ohatra ka mijery an'io amin'ny filazantsara araka ny Matio tsika na Marka dia tsotra be ny tantaran'izy mirahalahy azy. Tsotra amin'ny lafiny hoe very ny mpianatra, diso lalina ny mpianatra, very teny ambony ranomasina ny mpianatra, nitonatonona teny ambony ranomasina ny mpianatra noho ny tafio-drivotra. Fa rehefa tonga kosa Jesosy dia lamina ny zavatra rehetra. Jesosy no mamany olana, Jesosy izay ambony noho ny zavaboary, mahafeny zavaboary. Zay raha raisina amin'ny hevitra malalaka ny fanazavan'i Matio sy Marka. Eny ampovoan'ny ranomasina izy, hoy ny filazan'ny Jaona azy hoe nahatratratra any amin'ny 5 kilometatra ny eny ampovoan'ny ranomasina mihitsy zany satria sahava ivon'io ranomasina io na farihin'i Galilea any amin'ny 10 kilometatra no any. Izany hoe tena tratralina teny ampovoan'ny ranomasina ireo mpianatra ireo, nefa olona maty anina amin'ny ranomasina satria mpanarato. Kanefa dia tratralina teny ilazana fa na dia eo ara ny traikefa fa maha-olombelona dia mety ho tsy mahomby zany raha tsy eo Jesosy. Fa raha ohatra ka jerentsika amin'ny fitantaran'ny Jaona dia hafa lavitra no zany ny tiany Jaona ampitaina. Amin'ny lafiny hoe raha mamaky filazantsara araka ny Jaona tsika dia Jaona dia mitantara, mampifamatotra ny Genesis toko voalohany, mampifamatotra ny fahariana amin' Jesosy. Jaona dia tena manazava mihitsy fa
Jesoa no lay fahariana vaovao. Jaona de te hanindry mihitsy manao hoe eo am' Jesoa no manomboka indray ny fiainam-baovao. Tatsika tsara am' Jaona toko fahatelo lay tenin'ny Jesoa tamin'ny Nikodemosy manao hoe raha tsy ateraka indray ny olona de tsy mahita ny fanjakan'Andriamanitra izy. Lay fahateraham-baovao, lay fahariana vaovao, le fiainam-baovao dia ao am' Jesoa vao misy zay. Jesoa zany lay nisy mpiainana hoy Jaona any amin'ny toko voalohany. Ka raha ohatra ka mijery am'izay solomaso zay isika amin'ity Jaona toko faheniny ity dia miverina kely any amin'ny bokin'ny Genesisy toko voalohany. Am' Genesisy any toko voalohany andininy faharoa zay miresaka andininy anankiray tapany faharoa amin'io andininy io. Genesisy toko faharoa toko voalohany andininy faharoa ny teny manao hoe ary ny fanahin'Andriamanitra nambomba taon'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra dia nambomba tambon'ny lalina. Veroa Elohim neuratsefet alpenihamaim, zany hoe lay fanahin'Andriamanitra na lay fanahy dia nambomba. Amin'ny baiboly malagasy tranainy izy dia niabarera toy ny hoe nandrakotra niovitrovotra toy ny nielatra koa mambomba ny zanany iny fa mihetsika zay le teny hoe teneny hoe meratsefet, zany hoe nambomba. Raha tena zakena tsy hoe nambomba le izy fa mihetsika satria le matoa-teny izay nazahoana azy dia rasafa zay rehefa tany saina amin'ny fomba fitanisa hebreo antsoiny hoe piel dia milaza hoe mihetsiketsika na mandeha mihitsy ary toy ny hoe mandeha mihitsy, toy ny mandeha eo ambonin'ny rano. Zany hoe raha verenana dika kely zany le Genesisy toko voalohany teo andininy faharoa teo hoe ary ny fanahin'Andriamanitra dia nitety ny rano, ary ny fanahin'Andriamanitra toy ny tety ny rano, na hoe nihetsiketsika ny fehy ny rano. Zay le hoe rasafy nitety na nihetsika tambonin'ny rano. Ohatra ka mijery tsika ataotsika hoe ny Mosesy ohatra. Mosesy zay teo amorony ranomasina mena, fantatsika fa i Mosesy no nanoratra amin'ny bokin'ny Genesisy, ary dia Mosesy zay lehibe eo anatin'ny tantaran'ny zanak'Israely, tantaran'ny Jiosy. Fa i Mosesy zay teo amorony ranomasina mena de tsy nitety ny ranomasina mena akory izy. Eto zany karazana faminaniana zany nataon'ny Mosesy eto. Raha noratra amin'ny bokin'ny Genesisy izy, karazana faminaniana tsy hoe fampianaram-ponoana ihany fa toy ny filazana an' Jesoa mihitsy. Zany hoe vao manomboka zany ny Genesisy toko voalohany andininy faharoa de efa toy ny maminany Mosesy manao hoe ary fanahy io de hitety an'io rano io. Ary dia eo Mosesy tsy milaza ny Mosesy akory io satria Mosesy tsy nitety ny ranomasina mena. Mosesy tsy nitety ny ranomasina mena fa namaky ny ranomasina mena. Ny teny hoe Mosesy raha teo Moshe amin'ny teny hebreo, Moïse amin'ny teny frantsay dia avy amin'ny rano hitatsika ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko faharoa, Exodosy toko faharoa andininy fahafolo hoe avy amin'ny rano zay ny teny hoe Mosesy. Tika teny hoe Mosesy dia mitovitovy ihany ny teny hoe Mosesy dia mitovitovy amin'ny teny hoe Ramsesy ihany. Raha raisina amin'ny teny Egyptianina dia ny teny hoe Mosesy de mitovitovy amin'ny teny hoe Ramsesy, mitovitovy amin'ny teny hoe Totomosesy na Totomozisy, mitovy ihany reo. Zay lazana fa ny teny hoe Mosesy dia mety avy amin'ny teny Egyptianina koa zay zanaka ny dikany. Fa ny baiboly de milaza ihany tsy avy amin'izay io fa avy amin'ny teny hebreo izay midika hoe avy amin'ny rano. Ny teny hoe Mosesy dia litera telo ny avy nanoratana azy, ny mem, ny shin ary ny he. Ohatrany ny temitsika moa zany teny hoe m, de shin, ohatrany hoe s, de ny he zay haintso. Dia ny teny hoe Mosesy zany dia raha miteny hoe Moshe tsika dia ny mem de toy ny hoe rano, ny shin de toy ny hoe afo, ny he de toy ny hoe fanahy. Ny anarany hoe Mosesy zany de hita ao amin'ny Mosesy raha ohatra ka ho an'ireo mpanao heviteny anarana moa zany tamin'ny Jiosy dia toy ny milaza hoe hita ao amin'ny Mosesy ny rano, ny afo, ny fanahy.
toy ny milaza hoe Mosesy dia toy ny hiditry ny fanahy hamakivaky rano sy hamakivaky afo. Tsy maninona akory zany fa ilazany Mosesy ilazana manao hoe Mosesy de tsy nitety ny rano akory, tsy nentin'Andriamanitra nitety ny ranomasina mena akory Mosesy fa namaky ny rano, namaky ny ranomasina mena izy sarahana ny ranomasina mena. Fa izy ary io raha ohatra ka mijery azy sika aty amin'ny Jaona 9 de hoy Jaona manao hoe Jesoa io nitety ny rano io. Ao amin'ny Jesoa ny fahatanteran'ilay Genesisy toko voalohany, lay hoe Merashefet, lay hoe nitety ny rano. Jesoa lay any amin'ny bokin'ny Genesisy zany de efa aseho fa Jesoa io hitety ny rano io. Jesoa mitety ny ranomasina amin'ity boky Jaona 1 ity. Jesoa nitety ny ranomasina. Rahadehibe lay afatra Jaona zany eto. Jaona zany eto de mamerina antsika ny amin'ny Genesisy toko voalohany manao hoe ao amin'ny Jesoa no misy ny fahariana vaovao. Jesoa teo tamin'ny alalan'ny Genesisy toko voalohany, fa ankehitriny amin'ny Jaona 1 te Jesoa io mitety ny rano io. Ohatra ka jerentsika amin'ny Tsipriany io andininy io dia mbola mamperitreritra ihany. Ao amin'ny Mateo 4:7 dia voalaza fa hitantsika fa Petera dia nitety ny rano. Andininy 7:20. Petera de nitety ny rano. Hoy zany Petera, hoy Jesoa niteny Petera niteny tamin'ny Jesoa hoe raha ianao dia atsoy aho mba afaka makeny aminao koa atsoy raha hoeny. De hoy Jesoa hoe makanesaka inona moa ny olana? Dia lasy Petera, Mateo 5:20, nidina de nitety ny rano. Ary nitety ny rano izy fa tsy naharitra, vao nahita ny tafidrivotra izy de niletika. Lay matoanteny peripateo, zany hoe mitovy mihitsy amin'ity Jaona 1 ity, Jesoa nitety n'lay rano peripateo koa. Saingy zao mamperitreritra rehefa mamaky ireo andininy ireo ianao amin'ny Tsipriany teny, fantatsika moa fa ny soratra masina tsy hoe nosoratana feno soratana fa nosoratana tao anatin'ny fitariany fanan'Andriamanitra. Ka raha mamaky lay hoe Petera nitety ny ranomasina ianao de izao mitovy ihany ilay matoanteny hoe Jesoa nitety ny ranomasina, Petera nitety ny ranomasina. Saingy zao lay mode, lay fitanisanan'lay matoanteny, lay tanisanan'lay matoanteny tsy mitovy. Amin'ny Matio izy Petera nitety ny ranomasina dia nitanisaina tamin'ny fomba fitanisana antsoina hoe aorista, zany hoe milaza zavatra ndray maka ihany vetivety kely tsy mateza, zay no teny aorista. Toy ny mitovitovy amin'ny hoe passé simple amin'ny teny frantsay, zany hoe zavatra toy ny mielatra, toy ny vetivety kely, mandalo kely vetivety. Ary dia tahak'izay koa amin'ity Jaona 1 ity, Jesoa rehefa nitety ny ranomasina peripateo ihany, mitovy tamin'ny Petera ihany, saingy zao milaza fitanisana lava be, zany hoe présent indicatif actif izy, zany hoe milaza zavatra maharitra mitohy. Jesoa zany nitety an'lay ranomasina tsy vetivety kely tahaka ny Petera, tsy tsetsatsetsatsyaritra kely tahaka ny Petera, fa naharitra, milaza fifehezana, milaza zavatra mateza. Mitovy amin'ilay teny tare aloha amin'ilay hoe veroa Elohim Maretsefet alpiny hamaim, zany hoe nambomba naharitra teo amin'ny lalina. De afaka malala inona ny tiany Jaona teny iny am'izany hevi-dalina nampitainy amintsika izany. Jesoa de eo mandrakariva. Jesoa dia teo izy tany aloha, eo izy ankehitriny, ary mbola ho eo izy amin'ny ho avy. Jesoa ny ivon'ny fiainana, Jesoa no ivon'ny asan'Andriamanitra. Ao amin'ny Jesoa no misy ny fiainana. Ary ray ny tiany Jaona tantaraina. Raha ohatra Jaona ka miteny eo anoloana ny fahafatesana manao hoe izy ny lalana tsy fahamarinana ary fiainana, de milaza fa fiainana Jesoa, tena fiainana. Rehefa tsy eo Jesoa de manjaka ny fahafatesana. Rehefa tsy eo Jesoa de manjaka ny fahafatesana. Fa rehefa eo Jesoa
miala ny fahafatesana, karazam-pahafatesana rehetra sy ny forongo ny fahafatesana de miala fa fiainam-baovao no entin'i Jesosy ho an'izay rehetra manana azy. Ohatra ka mijeritsika nandray ohatra Mosesitsika teo, nandray ohatra ny Peteritsika teo, ao amin'ny Luka 7 dia misy tenin'i Jesosy tahaka zao. Ao amin'ny Luka 7 andininy fa 7 misy an'izao feheza teny zay tsy mora manakatra azy. Luka 7 hoy Jesosy ao amin'ny Luka 7 andininy fa 7. Amin'ny ateraky ny vehivavy tsy misy lehibe noho i Jaona. Inona ary ny tian'i Jesosy tenenina? Amin'ny ateraky ny vehivavy tsy misy lehibe noho i Jaona, nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'Andriamanitra de lehibe noho i Jaona. Inona ny tian'i Jesosy tenenina? Amin'ny ateraky ny vehivavy tsy misy lehibe noho i Jaona. Testamenta taloha io, zany hoe hatramin'ny eo amin'ny Jaona, satria Jaona ny testamenta. Jaona de mbola testamenta taloha. Jaona dia personage na olona izay mamarana ny testamenta taloha nefa miditra amin'ny testamenta vaovao. Ary azo lazaina hoe mbola ty amin'ny testamenta taloha Jaona satria teraka talohan'i Jesosy izy. Dia zay mahatonga an' Jesosy eto miteny hoe amin'ny ateraky ny vehivavy tsy misy lehibe noho Jaona. Lehibe Mosesy fa tsy nahita an' Jesosy izy. Jaona nanatry maso an' Jesosy, Jaona nielo lalana an' Jesosy, Jaona nanao batisa an' Jesosy. Tsy misy lehibe noho Jaona amin'ny ateraky ny vehivavy, na mpaminany izy na lehibe ny mpaminany rehetra, fa zao tsy misy lehibe noho Jaona noho Jesosy satria Jaona nanomana ny fahatongavan'i Jesosy. Saingy zao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de Jaona ny kely indrindra. Satria nahoana? Zany hoe aty amin'ny testamenta vaovao indray de zao Jaona ny kely indrindra. Nahoana? Satria Jaona na i Mosesy koa tahaka zany. Jaona de zao nanambara ny momba an' Jesosy izy. Jaona de nielo lalana an' Jesosy izy. Mosesy koa tahaka zany, na lehibe azy Mosesy de zao tsy nitety ny rano Mosesy. Mosesy tsy nitety ny rano Mosesy. Fa izao Petera nitety ny rano. Petera nitety ny rano eto. Raha ohatra ka miverina any Mateo tsika, zany hoe Petera de lehibe no Mosesy, Petera de lehibe no Jaona. Satria nahoana? Satria nandray an' Jesosy. Ary isika mpanompon'Andriamanitra, isika vanim-potoana ankehitriny de lehibe no Jaona. Razana zio lazana azy. Nahoana? Satria zao isika i Jaona nandeha ataontsika hoe Jaona nandeha ataontsika hoe ry Mosesy, reny rehetreny de nampahafantatra ny momba ny fiavian'i Jesosy. Reny rehetreny dia taonantsika ho am' Jesosy. Fa izao isika kosa manana an' Jesosy ao am-po. Tsika zany tsy tanana nanondro an' Jesosy fotsiny, fa isika lapan'i Jesosy ny ao am-po. Isika tenan'i Jesosy. Zay mahatonga ny Luka eto ny termina hoe ny kely indrindra ny fanjakan'Andriamanitra de lehibe noho Jaona. Satria Jaona nanondro an' Jesosy. Jaona nampahafantatra an' Jesosy indro no zanak'ondron'Andriamanitra. Fa ianao kosa, isika kosa mitondra an' Jesosy ao am-po mihitsy. Isika tenan'i Jesosy mihitsy ho Paoly. Isika no tenan'i Kristy. Lehibe lavitra, tsy hoe tanana manondro fotsiny, tsy hoe fakahita fotsiny, fa zao tena ao anatintsika mihitsy Jesosy. Ary rehefa ao anatintsika Jesosy de ty tenenin'ny Jaona toko faheniny ity, mitety ny ranomasina isika, mitety ny rano isika. No zany de teny fampaherezana mihitsy ny tantarain'ny Jaona eto. Fahariana vaovao ny eo am' Jesosy. Ary fahariana vaovao zay mahatonga atsika afaka misedra ny sarotra, afaka misedra ny mafy, tsy mitelina atsika ny rano satria ao anatintsika Jesosy. Tsy manan-kery atsika amin'ny herin'ny ranomasina sy onjan-dranomasina satria ao anatintsika Jesosy. Ary tsy hoe tsetsatsetatsiaritra dingana roa na telo na folo nataon'ny Petera teny ambony ranomasina, fa zao dingana maharitra, mitety ranomasina maharitra. Afaka malala lehibe no Mosesy, lehibe no Jaona isika.
satria atao-bontsika Jesosy. Zay mahatonga an' Jesosy namerimberina n'io teny io nge hoe zay manana ny zanaka ny manana ny fiainana any amin'ny epistily nosoratany Jaona. No zany dia mampahery anao am'izao taona vaovao zao vao nanombinana ray volana mitety ny ranomasiny Jesosy. Zay tsy manana an' Jesosy miovitrovotra ao anatin'ny aizina 120 miovitrovotra ao anatin'ny aizina, miovitrovotra ao anatin'ny rivotra mifofofofo. Fa rehefa ao anatinao Jesosy, enao lay lakana kely honenan'i Jesosy, enao lay tenan'i Jesosy mihitsy aza. No zany de zao ny ranomasina sy ny rivotra tsy mahatohatra anao. De nahoana ary sika ny matahotra ry avy, nahoana isika no mitebiteby, fa ny fanan'Andriamanitra na Jesosy de mitety ny ranomasina, mitety ny rano, mitety ny zava-manahirana, mitety ny zavatsarotra. Ka nahoana ianao no kivy, nahoana isika no mitaraina, nahoana isika no misalasala, nahoana isika no mietrehitra hoe ahoana no afonao zao Andriamanitra. Tsia, amin'izao de zao Jesosy eo akaikinao, Jesosy ao am-ponao, Jesosy te hitantara anao. Reto zavatra anankiroa eto ara ny tsy tokony ho adononao raha mamaky ity Jaona 4 ity ianao 9:20 ka hatramin'ny 7:20 de zao haizina ny manodidina anao, rivotra mifofofofo manodidina anao, erin'ny ranomasina manodidina anao. Fa izao matoky fa ao am-ponao Jesosy, matoky fa tsy tanana manondro an' Jesosy eny ianao, fa tenan'i Jesosy mihitsy satria fiangonana, tenan'i Jesosy mihitsy satria fiangonana ao anatinao Jesosy. No zany matoky. Fa ny faharoa zay afatra ity filazantsara ity de zao 1:20 ao anatin'izany rivotra mifofofofo zany, ao anatin'izany tebiteby zany de zao misy fanapahan-kevitra raisinao. Tahandray 1:20 misy fanapahan-kevitra raisinao mba hampitony ny ranomasina, mba hahatonga anao hafe, hahatonga anao tsy ho resin'ny aizina ny rivotra mifofofofo, ny onja ranomasiny fiainana de zao manapa-hevitra. Raiso Jesosy ho ao am-ponao. Ivavakisika. Tompo am'soranao zay no ny amin'ny soratra masina ray manazava aminay fa ianao eo mandrakariva. Aty anatinay mihitsy ary ka mahatonga ny onjan-dranomasina, ny tebiteby, ny aizina, ny fahaverezan-tsaina indraindray am'izay mety ho fanapahan-kevitra atao sy iainana de ianao mitaridalana. Fantatra ny lalana, tonga am'ty natongavana rehefa ato anatinay ianao. Misaotra Tompo fa eo mandrakariva ianao. Dia meteza Tompo hitahiry anay amin'ny fifaliana. Esory ny tahotra ty anatinay, ny tebiteby ety anatinay, esory satria efa fonenanao zay, fonena ny fanahinao. De adiovy Tompo ny fonay, diovy ny fiainanay, mba honenanao, hahatonga ny fahasarotan-javatra, ny fifofon'ny rivotra, ny aizina mikitroka, ny ranomasina manonja. Tsy ahatohitra anay satria manana anao zahay. Da iny tontolo andronay noho Jesosy ataovy tany fifaliana sy fiadanana. Saotra Jesosy. Amen.